Araka ny fanapa-kevitra teo anivo ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo dia nafindra vonjomaiky etsy amin'ny zaridaina etsy Anosy ireo mpivarotra teo amin'ny tsena Alakamisy Mahamasina mandritra ny fanamboarana ny kianja barea. Raha ireo mpiala sasatra sendranay dia isan'ireo tsy dia nankasitraka loatra ny famindrana ireo mpivarotra ao anatin'ny zaridaina. Raha ny hevitro tsy tokony atao an'izao izy satria toerana tokony ialany olona sasatra izany ilay izy. Nefa lasa fivarotana daholo manerana an'ilay izy. Lasa tsisy toerana ialana sasatra hoe mba hitsotsorana kely ohatr'izao ety amin'ny zaridaina ety rehefa atoandro. Tokony hoe hanamboarana toerana manokana mihitsy izy izany ilay mpivarotra. Tsy mety amiko ihany ilay izy satria toerana tokony fangalana sasatra, fangalana rivotra, lasa voakorotan'ilay mpivarotra, lasa maloto ihany koa. Ny amin'ilay mpivarotra tsy manana toerana hivarotana indray zany tokony fanjakana no mikarakara izay toerana tokony asiana azy ampilasy mba hiadana sy mba hamelomany tena. Afa-po tanteraka tamin'ny famindrana vaovao kosa ireo mpivarotra izay sendranay, maniry ny toetra maharitra eo mihitsy izy ireo raha azo atao izany. Efa ela mihitsy ny varotra tetỳ, efa mataona maro na volanokatra ny tsena Mahamasina nefa tetỳ. Tena mety aminay mihitsy aloha ilay izy mahafinaritra sady milamina dia mety fa tsisy olana. Tsy hatreto aloha izany lamina satria raha nandamena ny délégué an'ity tsena ity koa nefa tena nalamina tsara fa tsisy mitreka hatreto. Hatreto aloha izany ohatran'ny hoe hatreto aloha izao izy mety fa zay tsy hoe zay fandamenan-jareo azy fa raha ray mbola tsy hita aloha izay fandamenana dia aloha raha tia mba milamindamina mba ialana amin'ilay izao koa ne mba tsy mivoaka hoe mba manemba an'ilay fifamoivoizana ohatr'izany. Raha tsy ahivana dia ny taona 2024 no navozy ity zaridaina n'Anosy ity araka ny toromarika nomeny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany.